Un employé est licencié pour avoir inventé un bonheur destructif. Vous connaissez toutes les vidéos et Sirenge, mirna banza mangan mahere. Amba dikengiza misefa we mayanga. Nefa kotila no kara ol salama. Sirenge filmza o male mile. Kadengi no fofana ka sirenge. Nefa magura ka hangi na tufo. Fena bigwala ma. Foma susakafo. Anotia,
maharake. Sai, raha nyatu lahabe. Eva. Maharaga matikiwo, maharaga sakatiako, maharaga matikiwo, ano chalako. Sika, maharaga matikiwo, maharaga sakatiako, maharaga matikiwo, ano chalako, bebe. Yo, yo, yeah, 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 yeah. Yo, yo, yeah, 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 yeah. Ano jak mare, takapon sanga are patisarake. Sawam na kale, seratya kwano maharake. Ano jak mare, takapon sanga are patisarake. Sawam na kale, seratya kwano maharake. Ano jak mare. Yo, yo, yeah, 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 yeah. Yo, yo, yeah, 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 yeah. Mirava antsika amin'izao andron'ny Pentecoste zao mirary fahasalamana ho antsika rehetra, miarahaba mipoatratroka. Andrasa aloha reglena kely makiveriny tamama. Rehefa aveo dia misy hira tiako enotsika menakavy, hira fanompona ary tsy afenina fa tena voaniano anazy ity dia tena tonga dia babo ary izay ny fampizarako azy aminareo. Tsy le hira ihany na babo hafa le alehibehan'le finoana mivoaka zany avy ao amin'le hira ka lasa fiderana mafonja sy tena hoe vahoaka le hoe tena hoe misy tsapanao hoe le olona namorona ny hira dia manana finoana ngeda be sy mavesatra ary miredareda ao aminy ny fanompoana sy fiderana fideranan'Andriamanitra ary zay ny tena nitiavako an'ity hira ity. Ho atolotra anareo izy ity ary ho atolotro manokana ho antsika rehetra zany eny amoron-dranomasina eny. Mahatsiaro manokana ny any Antsiranana satria rehefa Pentecoste ohatran'io dia eny amoron-dranomasina mandeha kely 4 kilomètres, 5 kilomètres raha misy indrindra dia mamono bengy, mitony bengy, manao méchoui, mitony poisson na tadidiko misy restaurant zay amoron-dranomasina eo tazonin'le vazaha zay nanao méchoui tao niaraka tamin'ny ekipa Miami tamin'izany andro, ekipa tany Dego tena soso fatratra mihitsy. Efa tsy ho ela intsony zany dia hiverina ary tsy ho ela intsony zany dia ho avy ka dia mampanantena antsika menakavy amin'ny iverenany zany atao hoe méchoui party any Dego, beng party miaraka amin'ny Queens sy ny THB ary ny whisky manjary. Ndao antsika hidera kely an'Andriamanitra tsika satria na izany na tsy izany izy ny tompony ary izy ny tompony salegy ihany koa, tompony rehetrarehetra. Davary. Lasa diso indray tany amin'ny lalakafa. Avy manatona ny titre-ty ity tokony fampiantso moa za tamin'le tompony izy ity fa niantso aho maty fa tsy azo izy fa raha ao izy mihainao dia saotra betsaka re tompoko, tsara dia tena tsara le hiranareo fa matoa miainga sy mandeha tao amin'izany sahy zany dia tsara ary misaotra mino ihany koa fa tao amin'ny ramatoa kely mino no nahitako an'ity hira ity, saotra anazy nanaparitaka, saotra ny mpamorona
Sotratsika rehetra hihaino tsara sy ankafy izany sanganasana artista malagasy zany. Davara. Tany Portugal izy ity no tourné ary raha ny filazan'ny tompony mira dia isa-taona ry zareo rehefa vakansa dia manao karazana fitetezana an'izao tontolo izao mihitsy mitory-teny sy mideran'Andriamanitra amin'ny toerana izay alena. Tsara be zany fijoroana vavolombelona zany ary zay nataoko anareo hoe misy neny malagasy tena tsara. Misy malagasy tena tsara ary mahatsapa tsara hoe mahita tory ianao ary tsy mandraindriranantsy ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy, miaraka amin'Andriamanitra toponao ary miaina sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay inonao amin'ny alalan'ny fanasoavana ny manodidina, fitsonjovana ny ory ary ny fanampiana ny ory. Misy zavatra ho developeako manko rehefa avy eo satria ny antony dia zao. Tsy vitan'ny hoe mijery fotsiny rehefa misy fahoriana manjady ny ory sy malahelo fa tsy maintsy mitsinjo, manampy, mitondra vahaolana. Tsy vitan'ny hoe mijery na miaina fa tsy maintsy mitsinjo, manampy, manome vahaolana. Davara. Tena misy be izao Andriamanitra izao matoenao manokany efa naheno ihany fa misalasala kosa satria tena osa rehefa azo fahoriana da misedra fijaliana dia latsa vava mihitsy hoe tena misy be raha tena misy toko nahoany indrindra mony fiainanao hatramizay no tsy mba misy soa dia hoiao aminao hoitaiza fonenao no miandra fa fotona fo miantso azy toy izao fa izy dia ho fona nandritra ny fotoana ny lipanana no tanao zagny tsy tanao tsy sasatra namatra tsy sasatra ny andiny efenao tsy mety laitra ianao lay no mampiandry ianao lay ho tsapona valana fanotona manatonana azy izao fa Jesosy tianao avy amanatona avy fatona ny fotoana ala iaiainao fai Jesosy no miantso anao Palaielumati demanda dilanati sauni uluna Rafau di fumaraina Deye
efa mitaraina fahitolona e akivina lava no manaro nantava la manjobona alao forisatana ame miadalana de mikiobona raizana takonao mbola tsy tarenao fanao ibebaka anala fahotana anala tanana izany oezaka fanikoanao milaiky tompo izakazayela ireo enokao sy ireo ratsy vitanao voavela avia manatuna amiantsunao ni to fatuna ni futo tsy sasatra miantso anao anu alau ia esore sai zaieta mitenaka ia Jesusi nuniantana Jesusi tupone nuniantana raya Adi fatuna ni futono Fai Jesusi nyagana Lai Jesusi nyagana Fanikuanau Milagi tupisa kasayela Ireu enukau Sireu rati vitanau voavela Avia manatuna Amiantsuno ni tu fatuna ni futo ci sasatra miantso anao anu alau ia esore zay zaieta mitenaka ia Jesusi nuniantana Jesusi tupone nuniantana raya Adi fatuna ni futono Fai Jesusi nyagana Lai Jesusi nyagana Sotran'ny grupy tiara isika mahafinaritra ery mijeran'izy menakavy kely manao an'izany hira fiderany zany I dada no milalao ny gitara, izy telo vavy no mikaly miaraka amin'ny ramatoa reniny, miaraka amin'ny dada ihany koa, miaraka amin'ny ty zanany lahy. Ny ohatran'izany no tokony antsoina dada fa tsy ty fatifatin'olona rehetra mpanao politika rehetra ty no antsoina dada ary ty olona mpamitaka rehetra rehetra ty no atao hoe dada. Hiditra amin'ny fandaharatsika tsika satria any no io no votoatin'ny asa ataotsika eto sy ny karazana. Zao aloha tsoroka ihany tokony amin'izao dia tokony mba manao PMU kely, mba samizy kely miaraka amin'ny fianakaviana fa mavesatra be le antso fa manomboka amin'ny folo, misy ve androany sa tsy misy ve zao satria tokony hanao PMU kely travail dia fleury dia satria manomboka amin'ny 12 dia midy ny tabac dia tsy afaka manao zao tsika androany satria nefitsika mahita hoe 12 no mety ho tonga eo dia dozy sy ny sisiny miaraka eo ho an'izay mila an'izany satria maromaro ihany koa nareo mangataka hoe mba miora nga fa ohatran'ny tao mety le pronostic amenao ka zay ny amin'iny bon eny ny adalan'reto mpanao politika reto tsika ary tsara ihany ny mametraka ny zavatra rehetra ao anatin'ny zavatra tokony atao. De la BM à la bohème. Zay ny titre ny tatasika atsika androany satria
Le BM zany leo be molotra na misy koa manao hoe BMW dia ny BM anankiray Banque mondiale fa nataoko hoe Bohème. Ianao zany tena hoe lasa saina ianao. Hoy le mpandinika fiarahamonina anankiray filôzofy zay hoe raha vendrana ohatsy izy ny mpitondra, midaladala ny mpitondra mitondra anao dia adaladala sy vendravendrana ihany koa ny vahoaka entina. Lasa saina ny mandinika an'izany hoe vendrana ve ny vahoaka malagasy. Eto amin'le hoe vendrana aloha ngambany dia kiana no andraisako azy fa ato amin'le plutôt hoe mora ambakaina ny vahoaka malagasy. Ka raha ohatra vato amin'le hoe mora ambakaina na mora fitahana, mora azo akafetsena ilay vahoaka malagasy no ahafahana manakilasy azy ao anatin'ny vahoaka hoe vendrana na vahoaka dondrona dia marina izay. Manaiky ampanetretena isika mianakavy fa vendrana. Tadidio fa ny manaiky izany zavatra zany dia zao. Makarary ny malagasy ny manaiky an'izany hoe vendrantsika. Tsy tatin'ny malagasy, tsy tatin'ny vahoaka malagasy ny anaiky an'izany hoe dondrona hono-tsika zany. Marihako tsara raha miainga avy ato amin'le mora azo ampitaka, mora azo akafetsena, mora azona famarotana, mitsangana fotsiny zao ilay malagasy hoe tena vitan'le ry mivarotra ny mitsangana. Dia raha izay no définition-ny hoe dondrona dia miara-manaiky isika mianakavy fa dondrona sy vendrana satria tena voavaritry ny politika sy namidin'ny politika tsika nanomboka tany amin'ny taona 2017 tany. Taona 2017 satria maro ianareo izay mihaino ahako amin'izao fotoana izao tsy niaina tamin'ny fiainana tao anatin'izany atao hoe première république niaraka tamin'ny dadabe Tsiranana. Tena maro nareo tsy niaina an'izany. Fa tena sahako eto vavolombelona manokana amin'izany ny tenako satria teraka tany amin'iny taona 2017 iny ny tenako dia sahako milaza aminao fa avec feu président Philbert Tsiranana, ma génération a eu une enfance dorée. On a eu une enfance dorée. On a été gâtés. Tadidio fa reny Semady reny cité AP Folo 67 hectares reny dadabe Tsiranana no nanamboatra an'ireny. Mbola nisy projet ve équivalent an'ireny vita amin'izao. Ny trano à l'étage Ria Deco any Semady, dadabe Tsiranana no nanao an'ireny. Be felan-tanana ny hôpitaly sy ny karazany Zizi Ravangendrena Val Ratsiraka no nanao azy. Ny université an'Ankatso tamin'izany manana notoriété internationale tamin'ny androny Andriamatoa Philbert Tsiranana zany. Nametrahana an'izany hoe ty hanana notoriété internationale ka nivoahan'ny promotion mahay sy manam-pahaizana nivoaka tamin'izany université zany ary tsy nila équivalence rehefa tonga taty an-dafy tamin'izany andro zany. Firy ny malagasy dokotera manambady aty Frantsa aty
formation Madagasikara tsy afaka miasa ho dokotera satria tsy atokisy amin'ny olona le parcours. Ka raha izay le famarotana sakabeloha ka mahatonga antsika menakavy hodondrona sy ho vendrona dia miara-manaiky amin'ny malagasy ray manontolo ny tenako, na tsy mbola nifidy zany ara ny tenako, dia manaika fadondrona. Manaika fadondrona, manaika favendrona satria ny antony dia zao: raha tena nahay aho sy nanam-pahaizana nahay nandahateny nasa ary navita nampanaiky ny malagasy hoe tsy androna jelona ny solution, tsy raha valy-manana koa ny solution, dia noho izay tsy fahaizako izay dia ireto nandro anankiroa no tonga tany amin'ny phase finale. Dikan'izany na inona lazainy Andriamatoa Fleury Rakotomalala dia anisan'ny tompona andraikitra izy tany nahatongavan'ireo olona ireo teo amin'ny fitondrana. Ny teny ianao fa tsy nahay ny teny, ny teny ianao fa tsy nandresy lahatra, tsy navita nandresy lahatra ny olona na ny mpiray tanindrazana aminao, dikan'izany anisan'ny vendrana ihany koa ianao. Hoy dokotera psikology anankiray izay hoe ao anatin'ny fiandiniana amin'ny fiarahamonina ihany koa zany, à partir du moment ozy izy misy socle na misy groupena olona manana fanetrehetena mahalala fa atony ino izy ao, atony problème, atony misy teny gasy zay misy teny gasy zay hoe atony, non ça m'échappe mais ça va me revenir, vous allez voir, mais ouais, c'est là le cœur du problème, c'est là ceux-là ils sont les artisans, ils sont aussi responsables et qu'ils reconnaissent leur tort. Efa manomboka ho sitrana zay ireo groupe reo ozy ary miomany ianao fa avy amin'ny fahafantarana ny fadisony zay no andehanana eo amin'ny tsaratsara kokoa, ka isiny ny fivoarana eo amin'ny fiarahamonina raha ohatra misy groupe anankiray na socle kely afaka mametraka dynamique plutôt fa tsy dynamique social anankiray ozy izy. Fataro aloha ny handicapinao, fataro aloha ny défaut-nao, fataro aloha ny zavatra tsy mety nataonao, dia arakaraky ny habean'izay ny fialatsiny tokony ataonao eo amin'ny fiarahamonina. Mialatsiny tanteraka zany ny tenako Fleury Rakotomalala fa tsy afaka ary tsy nahavita akory nandresy lahatra anao malagasy, ny teny anao ny zavatra hitranga mialoha satria tsy afenina fa nilaza mialoha tsika tamin'izany androany hoe ho zava-dozana e, raha izy mindralahary reo na ny ray amin'izy mindralahary reo no tonga amin'io fitondrana ny firenena io, ny anankiray amen'ny posiny, ny anankiray anavitra ny industriany ka anjakazaka ao anatin'le ekonomia malagasy, ho zava-dozana e, raha andeha lavidavitra izao zavatra mitranga ao Madagasikara, eto Madagasikara zao tsy nahavita nandresy lahatra anareo atopoko satria mety tsy ampy ny hevitra, tsy ampy ny élément, tsy concret koa ny zavatra nytenenina fa mety resaka tsy lobody, tsy nandresy lahatra anareo malagasy. Ny mpitarikevitra zany ny tokony niraisina hoe vendrana na dondrona fa tsy ilay vahoaka malagasy zay miandrandra fivoarana, miandrandra mpitarika mahay sy mahay miresaka aminy ary mahay miteny azy hoe
tandremo le rehetra zava-doza nitsanga andany ahako a satria ireto olona tsy sasatry manao zavatra tsy mety isaky ny zavatra miseho. Ny zavatra miseho aloha zany globalement de zao ino zany nahazo felaka tamaina mandrivorivo Andriamatoa Andry Rajoelina satria ny olona tokony hanampy azy sy invité anazy mihitsy ary ampivoatra n'le fitondrany Andry Rajoelina ao anatin'ny fanampiana vola sy ny fanajana amin'izany atao hoe filoham-pirenena lehibe takan'ny Afrika, takan'ny Congo, takan'ny Sénégal, Congo zany lehibe satria izy no filohan'ny firaisam-be africaine amin'izao fotoana izao, Sénégal, Afrique du Sud, Éthiopie, etc. etc. Tsy invitera namana. Teo zany, eo zany vao tonga saina le opposition hoe tena ohatry ny marina ihany teny Lafleury hoe ity bany ity nefa midy any mivaravarana any Frantsa. Efa nanomboka au moins eritaona depuis sa sortie de l'Élysée lors de sa conférence de presse ny valana sy mal exprimé no nidiny varavarana ary nidiny fon'ny olona. Nanazava an'izany a niezaka nanazava teto fa rehefa tonga le fotoana tsy invitera namana teo vao tonga saina daholo hoe tena io fa vita i Andry Rajoelina. Ohatry ny adinony hafa le olona miteny tany aloha tany hoe ohatran'izay izay foana manko le zavatra. Le vahoaka sy ny mpanao politika manana toetra, il y a des gens qui s'approprient très vite de l'idée des autres, même bien exprimée avant, hein. C'est comme si c'était eux, c'est comme si c'était lui qui avait l'idée, qui en avait parlé bien avant les autres. Misy zany ary misy karakteran'olona zany fa izao tsy zany ny problématique. Fa ny zavatra nitranga zany rehefa nahazo tamaina mandrivorivo ohatran'iny diplomatiquement, internationalement, Andriamatoa Andry Rajoelina satria ny fiatsonana Andry Rajoelina dia le petit cancre de l'océan Indien, sinon le rigolo de l'océan Indien. Izay no fiatsonany Andry Rajoelina dans le monde, dans la haute diplomatie africaine, amintsika miteny zao, le petit cancre de l'océan Indien, le petit rigolo de l'océan Indien. Raha vao maheno zany nareo hoe PCOI dia midika zay petit cancre de l'océan Indien. Raha vao maheno zany nareo de hoe PROI proie zany, le petit rigolo de l'océan Indien. I Andry Rajoelina zay. Dia nahita an'izay le opposition raha valmanana tout de suite le terrain est vide, il faut compenser très vite. Mipoitra izy indray tao anatin'le hoe ary nareo ohatrany tsy haino a mamorona fotsiny hoe zany hoe ny communauté internationale zany miteny aminy zany hoe ohatrany tsy haino nareo a dia mamaly ony le ry zany hoe mandinika zay sy mihaino ny zava. Voilà l'entourloupe, l'usurpation des politiciens minables. Satria izy mahita hoe zany hoe ny tena mpanao politika mahay tompoko dia atoroko anareo hoe mamorona ny lalana izy, manao ny cheminement izy avec un plan média bien établi et surtout des anticipations bien programmées et bien établies avec bien entendu une certaine dynamique mais pas statique dans le mouvement de ces plans-là, dans les actions, dans la mise en place de ces plans-là. Zay natao hoe mpanao politika mahay mianticiper izy ary izy no mamorona ny événement fa tsy izy no foroniny événement. Ka rehefa nitranga le événement France-Afrique, no Madagascar,
dia mipotra tapoka valy le Ravaly hoe eto any potra fa laniko eto io. Non. Hoy ahako tamin'ny mpianatra tamin'izany fa ino hoe rehefa tsy elany mandefa muzika aza mandihy. Satria suffit fotsiny no vainy le DJ tapoka, rock and slow, satria nisy naka ny sipany, dia tonga dia vainy rock io. Tapaka eo am-pandizana ny rock slow là, mbola makatsirony fa lasa rock le izy. Tant que c'est pas toi qui envoie la chanson, sinon la musique ne danse pas. Dia ohatran'izay koa ty zavatra ty hoe rehefa tsy ianao no namorona an'le événement politique mitranga tamin'io, aza manararoatra amin'io fa imezan'ny olona ianao, imezan'ny grand ianao, imezan'ny olona malala an'izany atao hoe ity opportuniste ileranga ty fa tsy mahay politika mihitsy ty raha ny tena marina. Tsy hoe azara na hoe zavatra mitrangatranga fotsiny ny tsy niinvitena ny Andry Rajoelina taty à Paris. Zavatra efa calculé efa ela hoe eto ny asehoana an'le malagasy fa tsy tafatrony bandy io. Dia avy le ankiray koa avany hoe efa tsy tafy ty fa andao tsika hipotra koa. Nenona le kabary, manao antsoavo a, inona ary ny antso ataon'le rio a? Tena mba kozy zany e. Tena mba nieno aho hoe inona ny antso ataon'le rio. Ndao ne mba ianotsika kely fa tsisy antso, fa ianao indray ny tedaviny hoe mivondrony, mijoroa, mandraisa andraikitra. Oale aza. Ijoro ao ozy izy, nefa ao anatin'le tsapako ny fahorim-bahoaka, ka ijoro ao ozy izy, nefa ao anatin'le corn'le discours, ianao na tsy hainy mijoro. Ianao na tsy hainy mijoro. Enoy, lasany tsisy hoe ambakainao fotsiny eo, dia tsy hoe raha miteny devant micro anao dia mitete koa le député anao dia hoe anao no tena maître zany amin'ity zavatra ity, zafady a, aza ambakaina le vahoaka. Aza manofonofo ianareo ka afaka hiaraka raha tsy misy ny stabilité politique sy ny fandripahalemana. Eno tsara, raha tsy misy ny stabilité politique sy ny fandripahalemana, marina loatra zany fa inona le opposition mitrangan'ny Madagasikara. Ny opposition mitrangan'ny Madagasikara dia hitarika ny vahoaka andeha hanongana. Tsy tokony hiteny foana ohatran'izany ianao raha ohatra hoe hitady fanonganana. Ny izaho tenako manokana zao dia ny fanonganana ny Andry Rajoelina ny solution any Madagasikara. Fa tsy hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana Ravaly manana marika dia hisy ny stabilité politique. C'est négatif zany. Vao mainka ary tsisy stabilité politique zany satria maromaro ny tsanak'azy zany. Donc là il n'y a point lieu de parler de stabilité politique. Il vaut mieux parler tout simplement, on y va. Efa en guerre tsika zao. Efa miantsa amintsika ny coronavirus. Efa manao esprit ana colon reto bandy reto, coloniser ny tanteraka tsika. Koa mivondrona ary mijoroa anafitra ny tambazana mararatsika ty. Mivondrona ozy izy ary mijoroa, nefa vao mijery anao zany amin'le hoe ny vaovao filoha Marc Ravalomanana, tsapako ny famorim-bahoaka ka hijoro ao. Nenona ny kabarin'le ry, ianao naseny mijoro, ianao naseny mivondrona. Zany hoe on vous envoie à l'abattoir pour que moi je serai à Yavlou. C'est comme il a fait exactement Andry Rajoelina. On vous envoie à Moutsourouad et c'est moi-même qui vais tirer sur vous et comme ça vous allez toucher sentimentalement au plus profond même de votre âme respective. Et moi, je serai à Yavlou. Et c'est ce qui s'était passé. Il y en a marre. Tiany vahoaka natao sorony isa minitra isaky ny je mitranga eto. Satria nareo maika haka fitondrana. Non! Zay mahatonga ana miteny hoe vendrana tany aloha. Ary manaiky an'izany, tsy afaka niteny tsy nanoro ny malagasy
Fa raha Andry Rajoelina somary karaha tena vahoaka ihany no sesiny atao potokena ao anatin'le hamburgera dia hoaniny manta fotsiny rehefa avy eo manontany fotsiny izy hoe qui sont à point sa saignant. Misy fomba maro ahafahana manala mpitondra tsy mahomby fa tsy hoe avy amin'ny olona anankiray te ho avy amin'ny fitondrana dia lasa midedadedaka mamono tena maty ao fotsiny ny havanao izy avy eo mitondra ery amin'ny fitondrana ary raha mitabataba ianao dia gadrainy avy eo. Eno tsara mihitsy le frappy a tsisy raisina ho ale zavatra fandarana efa presque 15 minutes izy mikabary a miandry ianao zany hoe tokevitra. Non, il ne suffit pas de constater le mal pour un président, pour quelqu'un qui veut accéder au pouvoir, à la haute magistrature, il faut qu'il vienne avec un bon constat et une très bonne, sinon des très bonnes solutions. Autrement, zéro. Dia ao anatin'le kabary na le antsoavy manipulation anao vahoaka fotsiny hoe mijoro mivondrona. Fa izy ara no tian'le banty ambakainao tsy ny fanipahalemana koa mivondrona ary mijoro manafitra ny tanindrazana malalaka ity. Dikan'izay mivondrona mijoro anavitra an'ity tanindrazana malalatsika ity dia izao mivondrona mijoro ametraka anara valomanana teo amin'ny fitondrana. Ne soyons pas cons, ne soyons pas stupides, ne soyons pas naïfs. Tel est l'objectif de ce monsieur. Autant pour Andry Rajoelina de son époque. Mila tsorona ao anatin'ny vahany maro kara-valomanana ny firenena ozy. Irotsy amin'izany alao aozy izy ody fa sao dia vao endrikendrika hoe merandray ny mitarika anareo amin'ny tolona sy grevy fa dia mametsodrano anareo hoany ambodroroa. Tehaka be mihitsy ho an'le vahoaka malagasy. Tehaka be le vahoaka malagasy tsy malala akory izy hoe intehaka nataon'ina eny nafaty azy menakavy ary jusqu'à hatramin'izao mbola ao. Tsy ny teo an-tanin'arenina ihany ny maty fa ny maty jusqu'à hatramin'izao e. Matimaty foana tsy fisian'ny fanafody fa fatesany délestage jirama ny fahatongavan'ny coronavirus zay tsy mety amin'ny fitsaboana tsy ananan'ny malagasy akory ary tsy hainy maîtriser an'le izy jusqu'à hatramin'izao fa ataony ohatrany hoe manao kidikely ngambana izy nohatran'izany. Zany zavatra any no mitranga ka ndeha ho ampidirina amin'izany indray le malagasy amin'izao fotoan'izao tsia. Andry Rajoelina miomana, oui. Fazambakaina le vahoaka malagasy. Daony e. Fiasa-panjakana, ianareo tsara sitrapo. Fantatro, alitako entso. Fa say ianareo mandefa an'ireny vaovao eny am-pelatananareo reny zay vaovao afenty sasany. Noho izany tohizo ny fahasahinareo. Satria arakaraka ny fahainoan'ireo mpitondreo izany mba ahafahany manitsy ny tenany. Eto amin'le hoe hijoro ao zany dia miandry ianao zany hoe inona zany le fomba fijoroan'le ry dia aty amin'ny farany nao amin'izay maheno hoe tato amin'ny voalohany aloha zany ataony hoe andrasony atao amin'le hoe 308 dia gaga ianao hoe tena ianao ia Fa olombelona mitafy nofosora ihany izy ireo. Tsapa kay aminareo fa miletika tanteraka any amin'ny lava mangitrikitsika. Ny fantana misy eto firenentsika. Sapany a fa miletika any amin'ny lavaka mangitrikitsika ilay firenentsika. Kanefa miandry ianao zany hoe président taloha ny tia miteny ty e. Ampianarina any ankizy mihitsy dia zay manao hoe mba ampianarina any Bobi.
rehefa tsy mahay mako bobi dia tsisy zavatra hovanina na ny firenena ary ampianarina ny tanora de la classe de troisième ao anatin'izany atao hoe dissertation zany de misy ny introduction, misy ny développement, de any amin'ny conclusion tsy maintsy misy hoe perspective. Marina zany sa tsy marina rakizy? Tsy maintsy misy ny atao hoe perspective. Io perspective io na ianao milaza ny solution na ianao manao projection ny ho avy. Inona ny perspective amendra valo anao? Mijoro ianao de mivondrona hanavitra ny firenena. Nefa ny titre ny Antsoavo tsapako ny fahorim-bahoaka ka hijoro aho. Ka les banditifs zany nul intelligent sa intelligent nul. Dans les deux cas tsy tafavoaka le riz. Satria ianao zany raha vao miaino zavatra ohatran'izany, ohatra hoe miaino ny De Gaulle zany tamin'izany andro, de milaza De Gaulle hoe zao, tsy maintsy mefarany amin'ny solution hoe ho De Gaulle hoe ny stratégie rehetra manaraka an'izay dia mifanatona amin'ny anina fa zao, codé tsy ny karazany phrase codé. De samy copy daholo rehetra, ty zany ny stratégie tiany De Gaulle ampitaina. Fa inona ny perspective amena izy raha valo-manana anao? Tsisy. Tsapako izy. Mandeha amin'ny lalana zay tsy tokony hizonona ny mpitondra ny firenena. Constat reconnu, su par tout le monde. Donc c'est du réchauffé. C'est une redondance. Efa henon'ny olona isan'andro, ça n'a rien d'un filoham-pirenena tompoko. Un filoham-pirenena, il doit mettre en place et créer une certaine dynamique sur chaque intervention. Non. Miandry ianao zany mangetahetana hoe inona zany ny proposition apetraky le riz, de ino tsara ty amin'ny farany, fa eo no ahitanao hoe vasalala etrany. Fa anjaranareo koa nefa mba tena mampita zavatra misy marina. Tsy tonga ho azy fotsiny koa no fanadinen'ny olona atsika. Fa misy antony. Anjarantsika mieritseritsy raha ny kary manao ny ataony ny sakabo voaboray. Ka de eto mpamalana hoe aminareo makasitraka sady anareo zay tena fa manana fitiavana sy miezaka ho amin'ny fanampy amin'ireo madinika ireo. Satria efa mihoatra ny andro tokony ny olona eto Madagasikara no mahafa fa diran'ovana tsy manaka atokona intsony tsy mihinan-kanina raha sendra manontany an'izy ireo tsy mihinan-kanina. Saotra anareo. Saotra anareo. Saotra anareo sady. Fa inona ary ny avy amin'lery? Rehefa atao le koty zany hoe hijoro. Le olona zany no apprécie an'le riz. De le riz no misaotra azy. De mieritreritra izy hoe izy zany nanao ary tandremo fa misy vahoaka maro surtout mifanatika voafitaka zany. Misaotra anareo sady aho izy izy. De raha vendrany ianao de manontany hoe tsy manontany akory hoe fa nga moa ny titre ty Antsoavo ty tsy hoe hijoro aho. Fa rehefa tonga ry amin'ny conclusion de hoe misaotra anareo sady aho. C'est d'une incohérence fondamentale. Zay ny ahitana hoe le olona nanao an'le kabary na le olona miteny tsy de lasa lavitra tamin'le solaitra. Il a bien parlé, même si c'est du réchauffé, de la situation actuelle. Que tout le monde connaisse. Efa fantatry ny olona daholo hoe zao ny zavatra mitranga. Au contraire, vao maika makarary ny olona miainanao amin'izany. Fa nandrasan'ny olona aminao de hoe inona ny solution entinao? Aika le solution, mbola izany ray no andrasan'le riz hoe mijoro mivondrona.
Dia any avaran'lery zany ray nisoran'lery. À quel moment izy nanome solution hoe tsy ny teny nanome perspective hoe fomba ahoana moa zany nijoroan'lery. Et sur la photo, je ne vois pas Alain Ramsès. Ça veut dire que le gars, il sait qu'est-ce qu'il va raconter comme connerie encore, ce monsieur-là. Bande mianatra reny, bande mahafantatra tsara reny, vao troisième année reny, de efa chargé de cours teny amin'ny université. Na mpianatra première année zany Alain Ramsès zany, fantany tsara mihitsy hoe dès qu'on parle d'une situation, il faut qu'on parle d'une perspective à la fin. C'est ça qui différencie les stratèges, les intellectuels et les nuls. Les nuls, ils constatent que leur niveau intellectuel s'arrête là. Karaha tafiditra ao anatin'izay manipulation zay ianao, dia vendrana miaraka aminy koa zany. Ça ne marche plus. Non. On ne veut plus avoir des nuls à la tête de la nation malgache. Ça suffit. Tena marina. Ankizy any amin'ny classe de troisième dia efa tenenina hoe ataovy une introduction. Tu fais une bonne introduction, tu fais un bon développement. Dans la conclusion, sinon résumé, tu parles de la perspective. Any amin'ny troisième ny ankizy dia efa formena an'izany. Inona amin'ny perspective amendra valomanana eto? Tsisy. Alors que ny titre de développement hijoro ao. Aika ilay izy ianao no asiny mijoro. Tonga eto a, hien'ny fahoriana mahazo anareo. Mais putain de merde. Mais de qui il se prend celui-là? Ny fahoriana mahazo anay efa hen'ny olona rehetra isan'andro isan'andro. Tsy sasatra zay malagasy mitaraina hoe mijaly zay. Là il s'amène avec ses gros sabots pour dire tonga eto hen'ny fahoriana mahazo anareo. Raha be ty. Tsapako mihitsy le mahazo anareo. Mais stupide. On ne veut pas que tu consommes. Encore moins que tu compatisses. On attend des solutions de ta part. À quel degré, à quel niveau tu vas nous aider pour nous sortir de ce pétrin? C'est ça qu'on attend des politiciens et des vrais. Oui. Rehefa naheno ve ianao ny opposition malagasy miteny hoe ity ny projet solution omenay anao Andriamatoa Andry Rajoelina mba appliquer io. Ça ne coûte rien. Ça se fait dans le monde républicain et démocrate. Combien de fois Jean-Luc Mélenchon manolotra projet de société afin de solutionner le problème anankiray. Ohatra ny immigration, ohatra ny terrorisme. Combien de fois Marine Le Pen et son groupe ont fait ça? Efa naheno ve ianao hoe ny opposition malagasy hoe ty Andriamatoa Andry Rajoelina, ty Andry Rajoelina, ty solution avy aminay, vakinam-pa be maso. C'est une affaire de nul entre nuls. Et c'est ça qui est grave. Hein? Tafiditra ao anatin'le engrenage ohatran'izay le malagasy, on n'arrive pas à se dépêtrer. Et c'est là que commence la folie générale. Parce que quand on entend une autre nulle, vous allez voir, rehefa tena hoe zavatra tsy mandeha amin'izay loniny, zavatra mitranga Madagasikara. Ty aloha zany zavatra nanaitra ihany. Satria
rehefa niaino Andramatoa lantarako to mavo maly a, dia efa manomboka mametraka tsikelikely ny momba azy ny SVM. Elle n'a pas tort. Tamin'ny fakomaly iny, elle n'a pas du tout tort. Parce que rehefa miaino anao an'ity Ramatoa ity, dia vous allez tout de suite comprendre hoe grave be zany frappiny zany a. Et nous qu'elle n'aime pas, sur le coup, vous ne saisissez pas, ouais, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter. Mais seulement, c'est le ressenti fondamental et principal du groupe Team. Et vous allez entendre. Vous allez entendre. Écoutez. Fanoherana zany zany filazana ofisialy fampanohitra zany teo anatrehany ministèren'ny intérieur dia neverinay ary tena hoe ampahafantarina an'izao tontolo izao fa tena mpanohitra tokoa ny antoko Team. Misy dikan'izay a, tena misy dikan'izay hoe ampahafantarina an'izao tontolo izao fa mpanohitra tokoa ny antoko Team. Zany hoe si vous voulez, si vous contestez Andry Rajoelina, il y a déjà quelque chose de près à Madagascar. Mais ce n'est pas tout. Là où le mal est dit et la maladresse est faite, et nous t'arrêtons. Tsika miteny amin'izao fotoana zao tsy ny antoko Team irery no mpanohitra eto Madagasikara, ny antoko Team aloha no antoko ara-dalàna nasa nametraka ny mampijoro azy ho antoko. Vous avez vu, elle a bégayé, hein? Ça veut dire que hiteny foana izy manomboka ao fa tsy maintsy mieritreritreingana ny saina hoe sao dia mba le tokony ho tenenina tsy tenenina no voateny keto. C'est pour ça qu'elle a bégayé. Mila tsapantsika koa manko zany rehefa manao analyse. Dia nouille a toy any 23 mampijoro azy ho antoko mpanohitra zay fa ny hafa na dia tsy antoko ara fa fikambanana na misy antoko ihany koa fa tsy navita n'izany procédure zany. Tanao zay, ny hafa na dia tsy antoko ara fa fikambanana misy antoko ihany koa tsy navita an'izay zavatra zay. Ça veut dire que zany hoe fa manomboka miaraka tsika fa nareo tsy ofisialy a, nareo tsy navita nameraka amin'ny mampanohitra anareo a, izahay no mpanohitra ofisialy. Zany ny kambana ary nitambatra ao anatiny atao hoe RMDM, rotoben'ny mpanohitra, ary ny lehiben'ny rotoben'ny mpanohitra zay nofidin'ireo olona tao anatiny zany fikambanana zany dia ny Flora Valomanana zay lehiben'ny antoko mpanohitra ny président ny RMDM fa le président ny antoko Team ihany koa. Vous voyez, hein? Elle s'en mêle. Elle a du mal à se démêler zany ao anatin'ny l'état de PDB satria hiteniteny foana izy io. Tiana tiako no mampatsiahy an'izany zavatra zany satria ny teny ato teto tamin'ny fotoan-tsaiko na oviany zay zavatra nolazako ia hoe ny première base ny fanoherana dia ny antoko Team. Henonao tsara zay. Henonao tsara zay. Ny première base ny antoko, ny première base ny fanoherana dia ny antoko Team. Ny première base. Io zany dans les deux sens io base io a. Aza adino fa avocat no miteny ato. Dans les deux sens io base io. Any am-potony miaraka avoaka sy mibazina hoe fondement ny fanoherana dia ny antoko Team. Autrement tsisy ny antoko Team zany dia tsisy ny fanoherana. Aza medaladala ho a. Efa manao io zany fa monsieur Sandry izy hoe io misy tatabitrana le Andry Rajoelina. Il est temps que nous les Team on se place. Izy no miteny an'izay ao. Ny base ny fanoherana izy dia ny antoko Team. Tsy mba miteny akory izy hoe
Ny bazin'ny fanoerana dia ny antokotinina sy ireto miaradia aminy ao anatin'ny RMDM. Voatsipaka tapaka ny amin'ny ambavafolo zany ny atoko na tsy atoko izay nataony introduction tao anatin'ity farapiny ity. Ary zany tsy azo nizaniza kianina zany. Cela ne souffre d'aucune discussion ici. C'est le team qui est présent à la base. C'est le team qui est le fondement de l'opposition à Madagascar. Aza mifampitezitra rapitro raha ho avy mifandatsana hoe io le lazaiko anareo hatramin'izay e. Ho ataon'ny team tohatra fiakarana fotsiny. De rehefa kaiky tonga, mbola tsy tonga akory izy a. Efa antena izy hoe zay ny baziny io e. Inona ny tabatabainareo? Zay dika zany. Cela ne souffre d'aucune discussion hozy izy. Zay ny dikan'izany. Enoy. Ny antoko team aloha no antoko ara-dalàna nasa nametraka ny en plus ara-dalàna. Ianao rehetra zany tsisy ara-dalàna. Bye. 26-38 ou c'est Jérôme. Ni mampijoro azy. Vous avez vu? Elle a bégayé. Parce qu'elle sait qu'elle va raconter, elle va dire n'importe quoi. Mais c'est le sentiment et le ressenti même de Ravalomanana qu'elle est en train de nous narrer. Il est temps, M. Ravalomanana, que vous mettez en exergue, que vous émergez de ce lot de RMDM, de ce lot qu'est le RMDM. Zay zany zavatra tena mpanohitra tokoa ny antoko team. Ary itsika miteny amin'izao fotoana zao tsy ny antoko team irery no mpanohitra eto Madagasikara. Ny antoko team aloha no antoko ary ny antoko team aloha. Tsy ny antoko ilaigna ihany tsinona les rambiramby be debe ato aoriana. Elle ne peut pas les écarter parce que c'est pas encore le moment. Elle essaye d'être diplomate dans ses interventions. Enfin, dans le fond, elle est en train de s'enorgueillir, de s'arroser, de se fleurir à eux seuls. Team, la base et le fondement de l'opposition à Madagascar. Que ni news va ça. dalàna nasa nametraka ny mampijoro azy ho antoko mpanohitra zay fa ny hafa na dia tsy antoko raha fa fikambanana na misy antoko ihany koa fa tsy navita n'izany procédure zany ny kambana ary ny tambatra ao anatiny atao hoe RMDM rotoben'ny mpanohitra ary ny lehiben'ny rotoben'ny mpanohitra zay nofidin'ireo olona tao anatiny zany fikambanana zany dia ny Filoha Ravalomanana zay lehibe ny antoko mpanohitra ny président ny RMDM fa le président ny antoko team ihany koa. Tiana tiako ny mampatsiahy an'izany zavatra zany satria ny teny ato teto tamin'ny fotoan-tsaiko na oviany zay zavatra nolazako ia hoe ny première base ny fanoherana dia ny antoko team. Ary zany tsy azo nizaniza kianina zany satria ny antoko team no nametraka ny mampanohitra anazy parti d'opposition dia nanaraka daholo ny ao anatiny RMDM misy daholo na ny HVM dia manohitra ny fitondram-panjakana koa e. Ny tiana tenenina ao anatin'izay zavatra rehetra zay dia hoe tsy azo ny fitondram-panjakana lavina fa misy mpanohitra nanomboka tamin'ireny fotoana nametrahana ny taratasy teo amin'ny ministera ny antany reny. Lazaina eto dia HVM satria sao dia micréer friction dia zavatra tenenina. Hoe izay ny base, izay ny fototra, izay ny fondement na légalité zany na légitimité ny zavatra tenenina ramatoty. Ao anatin'ny politika zany zavatra tena zava-dehibe ary tena important zany satria hoe izay ny base, izay ny fototra,
Ary zay ny légal, zay koa ny légitime. Fa inona moa nareo? Aza adino fefa tratran'izany phrase zany. Ary mbola tsisy nasananao démenti hatreto. Andriamatoa, Rakotovao, Rakotovazaha moa zany, Olivier Rakotovazaha moa. Oui, inona ny ilako an'lahy? Or, la personne en question qui était en face de lui, elle a milité pendant au moins 4 ans. Miaritra trefy lary voasambotra taon'ny Carleton ny filohan'ny parti manandafy Rakotonireny. Ao anaty fivoriana efa tafaverina ohatraniny izy io. Tao Mangarivotra. Rehefa nitarainy Rakotovazaha mba tsy mety kosa le composition an'le ekipa nalatsaka hovidiana. Inona ny zavatra nitenenin'le Diaravalomona zany? Inona moa ny ilako aminao izy? Tanina avoaka izy. Nefa io olona io no mitolaka anazy. Efa izay ty zavatra tenenin'le Andry ty. Efa manambanambana izy zay satria mieritreritra angamba reto olona reto fa hidina ho anazy ny vahoaka. Il est temps d'écarter les concombres et s'arroger de la légitimité et la légalité du mouvement. Ho hitatsika no avy. Ty ndray le ny olona anankiray ty. Ino tsara? Tsy sasatry manao adalàna ho ary olona. Ny antony na voasa na tsy voasa n'ilay firenena anankiray. Dia ndao jerentsika ireo firenena 520 nanana solotena ny filohany na ny lehibe ny gouvernement tany voasa tanindreo. Indray zany le vendrana anankiray ao anaty gouvernement. Fa izao tonga dia mariaka eto. Fa fananina vendrana ny zavatra teneniny ty Ramatoa ty. Satria raha olona nianatra tsy teniteny foana ohatran'izany. Or olona nianatra ty. Fa ho azo avaiko aminareo efa maninona? Fanahinina hoe teny vendrana, propos vendrana no navoaka n'ity Ramatoa ty. Ho azo avaiko anareo zay. Satria raha hiteny hoe tsy maninona lalatiana dia ohatran'ny hoe on dit n'importe quoi. Au contraire, manam-pahaizana lalatiana. Fa ho azo avaiko anareo mahatonga ny lalatiana miteny sy miresaka ohatrany. Eno tsara ilay miteny. Soudan, izay tena boka trosa amina milliard de dollars mihitsy ny trosany. Ary ripaky ny ady an-trano zany firenena Soudanais zany. Zay zany alohan'ny isan'ny voasa. Eo ohatra ny Rwanda, firenena Rwandais izay fantatsika tsara fa nanana fangatsitsiahana ohatran'ny nangatsiaka ny fifandraisany tamin'ny Frantsay nandritra ny vanim-potoana lava dia ny fandikany ny mpamakafaka politika azy Frantsay na ny mahiny atao hoe France Africain ihany koa dia hoe réconciliation iny na fampihavanana iny teo amin'ny filoha Paul Kagame, filohan'ny Rwanda sy ny firenena Frantsay. Zay zany no zavatra misy. Ny ambiny dia ireo firenena tena atao hoe mibaby-trosa. Ireo firenena tena sahirana be zany eo amin'izay lafiny toe-karen'izy ireo zay. Dia hoy aho hoe raha jerena zany amin'ny fotsy miankatra zany tsy resantsika Rwanda izay andeha atao hoe mila nanao an'izay famerenana ny fifandraisana ara-diplomatika tamin'ny Frantsay zay. Dia ndao tsy resantsika ihany koa Soudan izay hoe nanananto manokana satria izy tena nanokanana ladinika manokana mihitsy hoe amafana ny trosany. Fa ireo ambiny firenena hafa ireo dia za zany miteny amin'ny fotsy miankatra hoe zara azy Madagasikara tsy tao anatiny satria mba voasikajo isany mba firenena tena hoe tsy dia tena mavesatra amin'ny fibabiana trosa i Madagasikara. Marina fa manana trosa isika kanefa kosa tsy mafy noho ny zava-misy amin'ireo firenena voasa ireo ny zava-misy aty amin'ny firenentsika. Zany hoe raha mandray fanapahan-kevitra mikasika ny famafana ny trosa ny firenena afrikanina ny Sole tany Frantsa izay mariako fa nasana manokana ny firenena Sinoa izay tena tompo-trosa be indrindra amin'ireo firenena afrikanina ireo dia tokony miarahaba tena raha zany tsika hoe ndry mba tsy voatsikajy ao anatin'ilay firenena tena mafy ady
tena entsana za tsy miteny hoe tsy sahirana ny firenentsika fa mbola misy firenena sahirana lavitra ntsika izay mila lavitra n'izay dinika ny arahana tamin'ny firenena sinoa tompotrosa izay sy ny firenena frantsay mazava zay a aloha veriko tsara mihitsy a mba tsy isin'ny zavatra tokony hoe tantaraina tsy mety amin'ity zavatra ity averina tsara de amin'izay ao tsara sana tsy voasa n'ilay firenena anankiray dia ndao jerentsika ireo firenena 5 nanana solotena ny filohany na ny lehibe ny gouvernement tany a voasa tanindreo Soudan a izay tena boka trosa amina milliard de dollars mihitsy ny trosany ary ripaky ny ady an-trano zany firenena soudanais zany zay zany aloha anisan'ny voasa eo ohatra zatsy ny Rwanda firenena rwandais izay fantatsika tsara fa nanana fangatsitsiahana ohatra ny nangatsiaka ny fifandraisany tamin'ny frantsay nandritra ny vanim-potoana lava dia mifandikany ny mpamakafaka politika azy frantsay na ny mahiny atao hoe France africain ihany koa dia hoe réconciliation iny na fampihavanana iny teo amin'ny filoha Paul Kagame filohan'ny Rwanda sy ny firenena frantsay zay zany no zavatra ampy zay a satria nahirana ihany le heno an'le hoe raha te hivoatra anao zany de aleoko tsy mihaino zavatra dondrona ohatran'izany rehefa ny raharam-pirenena le izy dia tsy maintsy ary tsara ihany no iresahana azy okey mba ho ary ry vahoaka malalako ry vahoaka tia tanindrazana ry malagasy tiako sy mamiko ao a akadômia anankiray asisa tsy ampy ny information antanako dia avy amin'ny angatsina satria rehefa miteny zavatra manko mba tsy nitenitenenina foana dia alao maka référence d'accord partout quoi zafady toko koa alao akazo tsara fa ohatra ny tena hoe okey rason satria misy information kely tsy maintsy raisina ihany okey ao ary zao a aza ameko indicateur nareo a rehefa miteny hoe firenena mandroso na miembotra dia ny indicateur économique voalohany indrindra jeren'ny soit ny investisseur soit ny intervenant économique amin'ny sehatra macroéconomique dia ny zavatra jerena voalohany dia ny PIB ny laza zany raha matoa lalatina rakoton-drazafy hoe firenena mampitrosa daholo ireo olona ireo firenenareo zao a firenena baby trosa sy tsy bokany trosa
Zao zavatra lazako anao Soudan teneniny teo. PIB par habitant en Soudan tompoko, malgré ny guerre, malgré ny ady an-trano, malgré ny crise, dia 3317. Statistique na chiffrage, rapport 2019, 3317. PIB par habitant any Madagascar, 523,36. Prova anankiray fa miteniteny foana lalatina raha kotondraza. Ny trosa baben'ny Soudan dia 5 milliards de dollars. La France va effacer, izany hoe tsy mbola effectif io, en étude. La France effacera, risquerait d'effacer les 5 milliards de dollars du Soudan. Soudan présent ao. Ary tadio fa Soudan, pays anglophone. Présent ao na ny anglophone, na ny hispanique, na ny francophone, na ny lusophone. Lusophone zany reto miteny portugais, taka ny Angola sy Mozambique. « 3317 PIB par habitant Soudan. Fantatry lalatina raha kotondraza tsara zany. Éthiopie qui était présent. Qui était présent, dia 855 USD ni PIB par habitant ni Éthiopie. Ok. Afrique du Sud, skafy tsara ny sofiny. Dia za aloha zany ny Soudan, efa 6 fois amin'ny PIB par habitant ny Madagascar. Dia skafy tsara ny sofina tompoko. Afrique du Sud, 6001. Zany fois 10 ny chiffre na ny estimation ny PIB par habitant de Madagascar. 6001,41 dollars américains. Dans les larrons, dans le groupe en question, si on veut parler de Madagascar, Madagascar est loin et c'est le dernier. Si on va parler du Sénégal, le Sénégal se trouve à 1465 US dollars. Le Mali, même le Mali, avec le problème des kidnappings, du terrorisme et la désertification, le Mali se trouve à 879. Mieux, 4 fois du PIB malgache, la Côte d'Ivoire est à 2276. Si on parlerait du Ghana, la Mauritanie, le Nigeria, le Togo, la Tunisie, qui est à 3317, l'Angola à 2790, le Burkina Faso à 786, le Mozambique à 503, le Madagascar, du moins Madagascar, le pire dernier. Dia lalatina rakotondrazafy no mahasamy teny. Ny trosan'ny Madagascar dia 5 milliards,485 millions de dollars. Noho ny tsy naprésent any Madagascar tany Frantsa, dia possible mety tsy ho fafana ny detin'ny malagasy
no fanasaziana n'izany taimbava c'est écart de langage de nullité zany. Namoaka tsy voaela akory voafaky maly tamin'ny Zoma ny PAM ary nanao alerte internationale ny saisiran'ny instance internationale qu'il y a des 1 million de population malgache qui vivent dans la famine profonde et inquiétante. Communiqué et appel international qui a été fait par Madame Tamara Légère Angamanizia. Aiza hoe zany fitondram-panjakana malagasy. Ny vahiny indray mahita hoe 1 million de personnes satria tsy samy mamoaka ry vendrana. Fa mbola lasa indray mijery tao hoe tsika amilay tsika ty matoa tsika tsy invitena tany vitana le vahoaka zany hoe matoa tsika tsy invitena tany dia ty firenena tsy mibaby-trosa que nini ozy ny olona. Zao ny antony ry vahoaka malagasy mahatonga ny lalatina mba samy teniteny foana ohatran'ireny. Voalohany aloha tsy te hiseho aminao malagasy izy hoe efa zahody izy ao anatin'ny monde africain. Azo adino anefa tsy nanatrika ny sommen'ny Union africaine ny Andry Rajoelina. Azo adino anefa tsy nanatrika tany amin'ny ONU Andry Rajoelina fa ny PM no nalefany. Ary azo adino anefa midika an'izany hoe tsy invité tao le Madagasikara nefa itony misy anglophone, Rwanda, Soudan, misy lusophone, Mozambique, Angola, misy francophone, Côte d'Ivoire, Mali, Togo, la Tunisie. Ny dikan'izay dia midy ny varavarana ao amin'ny malagasy, ny filoham-pirenena malagasy amin'ireo monde France Afrique ireo. Fa tsy izay ihany, tsy izay no mahatonga ny lalatina miteniteny foana ohatran'io. Satria fantany tsara ary tena raha izany amin'ny plasin'ilay filoham-pirenena roahako tout de suite le ramatoa. Insulte au peu d'intelligence qu'Andry Rajoelina en a ny zavatra nyteneniny lalatina. Offense au peu d'intelligence qu'Andry Rajoelina lui-même en a. Satria nahoana? Fantatry lalatina pertinemment fa indéfendable ny teny sy resaka hoe inona ny antony tsy niinvitena amin'ny Madagasikara tamin'io sommet io. Indéfendable zany. Satria les choses sont claires, les faits sont là et les faits définissent les non-dits derrière. Fa izao ozy lalatina hoe ary zay mahagrave an'izy tsisy miaro Andry Rajoelina, izany hiaro any Andry Rajoelina. Nijoro izy fa saingy zao en fait ny intervention lalatina dia tsy intervention misadresse amin'ny intellectuel fa misadresse amin'ny vahoaka zay azony manipulena izy amin'iny. Zany hoe minorité. Satria vitsy ny olona vitan'ny manipulation ireny. Fa ny tena marina dia s'adresse à Andry Rajoelina. Hitanao, za rery sisa ny afaka miaro anao sy ny causenao. Donc quitte à dire n'importe quoi par n'importe comment, il y a lieu de défendre Andry Rajoelina
et de lui démontrer. La concurrence au Honda. Misy ny concurrence ny sensibilité mamra vatomanga zay miaraka amin'ny la gazety zay miataka eny andro radio tous les jours. Misy ny sensibilité Rinara Kotomanga, misy ny sensibilité X, Y, Z, et misy ny sensibilité Lalatina Rakotondrazana. Quitte à être ridicule, elle s'en fout. Mais le plus important, c'est que André Radio, il voit que la latine a plaidé sa cause. Satria efa araka ny lazaiko anareo. Tsy fantatry André Radio koa zany indicateur économique zany hoe PIB zany. Tsy hainy zany. Ka raha miteny la latine hoe bako nitrosana hoe président zany Soudan zany e. De le mec, l'imbécile, il gobe. Bako nitrosana zany Afrique du Sud zany e. Désolé tout. Nitrosana Afrique du Sud 2017, statistique, rapport. 2873 euros. Madagascar, 5480, 5000 milliards. 5 milliards plutôt, 5 milliards 485 millions de dollars. Neni, Afrique du Sud, 2 milliards 873 millions d'euros. On est loin du compte de ce que la latine prétend. Anisam firenena, bakon tous. Si bakon détournement, c'est une corruption. Volohany aty Afrique, Madagascar. Voilà pourquoi on appelle le PCOI le petit cancre de l'océan Indien, le proie, le petit rigolo de l'océan Indien. Izany tompoko ny fiantsoana amin'ny André Radio. Rigolo parce que ty CVO plus nety midedadedahana taty Afrique. Nandefasan'ny olona jet privé par solidarité. De lasa natao fimezana satria narina taminaty fako. Tany Sénégal dia narina tamin'ny poubelle ny CVO plus ny André Radio. Oui. Donc azagaginareo fa manatsaina miresaka mivendrana dia zavatra vendrana menany André Radio dia falery André Radio hoe niaro azy la latine. Il faut contraire. Ho parazana sy ho pareny reny. Raha ianao nilaza hoe Bokantros, Afrique du Sud, Bokantros Éthiopie, Bokantros Ghana, Bokantros Soudan, non, Sénégal, eny e, Soudan koa tsy manino. Mais Soudan zao fafan'ny Français. Et toi, qu'est-ce que tu as obtenu? Est-ce que la visite de Père Pedro a été une compensation pour tout ça, pour plaider la cause de André Radio? Attention. Père Pedro était venu pour savoir et pour sonder, ouais. Voilà, afaka milahatra amin'ny André Radio l'avait ça, satria. Et vous allez voir le changement du comportement du Père Pedro bientôt. Parce qu'il suffit que le président français dise Madagascar est trop pauvre. Et au bout de 4 ans, Madagascar au bout de 2 ans, Madagascar s'est appauvri profondément. Il y a lieu de tout arrêter, d'arrêter tout cela. Il y a lieu d'arrêter l'hémorragie. Zany hoe inga Pierre Pedro zany lasa mitsefatsefaka koa aloha le rangahy iny. Tena miteny zany. Tena c'est pas que tu as fait, cher père, que vous avez fait, Nyakamasu, que vous puissiez vous immiscer dans les affaires politiques malagasy. Ça, je vous préviens, vous allez payer cher ce genre d'immixtion. Très, très cher. Lasa ambassadeur itinérant André Radio, ity mopera flou ary mpitondra ara-panahy. Hovidinao lafo zany mopera. Tsy nisy mpitondra fivavahana.
ka ny tsy efatsefaka niditra atao anatin'ny politika ka tsy nando lafo ny fitebadebany tao anatin'izany. Défendre ny andefan-dabolo ianao raha hiarany Andry Rajoelina. Henoko ny intervention anao, henoko ny zavatra teneninao, fa mba hafanajana anao hoe mopera ianao na hoe pretra ianao de aleoko tsy averina eto ary tsy tenenina eto. Satria le propos nentinao de propos politika daholo. Il y avait rien de spirituel. Sa anao no miteny hoe lasa hoe efa nahantratra am'izay le Madagasikara. Non, non, non. Tena vao maika nahantra Madagasikara tamina tongavany Andry Rajoelina, dont il y a une signature, il y a une participation active de votre part. Zavatra vendrana no navoakan'ny lalatiana, au lieu de miara-ny Andry Rajoelina izy, vao maika nanditika ny Andry Rajoelina. Fa ny important taminy de hitany Andry Rajoelina fa io fa niaro azy lalatiana tompony Salego madamy Antitra zay, maître Antitra zay. Ka de ajanontsika aloha ny androany. Azafady tompoko fa ametraka veloma mahafinaritra. Feno fitiavana ho antsika menakavy a. Raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny talata indray ny fotoanantsika. You and I, ozy Marquet. Veloma marquena tompo. It's been a long time when I came around. It's been a long time, but I'm back in town. And this time I'm not living without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give anything again to my baby doll. And this time I'm not living without you. You said sit back down where you belong, in the corner of my bar and the high is on. So sit back down on the couch where we made love the first time, and you said to me then something about this place, something about a lonely night. Lipstick's on your face. Oh, something about my cool Nebraska guy. There's something about something you and I. It's been 2 years since I let you go. I couldn't listen to pick up, right and roll. Made of the car drop and the crack right through my heart. Heart of my body, sign me an audit of gold. Well, you gotta help me get no close. And this time I'm not living without you. And sit back down and way down you belong. And you're cutting off a bar and a high knees on. Sit back down, the couch where we made love the first time, and you say to me there's something about this place. Something about a lonely night, lipstick's on your face. Something about my cool Nebraska guy. Yeah, something about something you and I. Yeah, you and I. Yeah, you and I. Yeah, you and I. You and I. Yeah, you and I. Yeah, you and I.
you and I. Sotraky zaza, ale mandrapianatao a veloma taotsika mianakavy. Samby ho tahian'Andriamanitra amin'ny talata indray ny fotoanatsika.